Tontosa soamantsara ny fizarana ny badra ho an'ny mpikambana rehetra ao amin'ny fikambanana asa anaty famigidraka. Tamin'ny mpilaminana tanteraka no anatanterahana izany ny maraina ny alatsinainy 7 Desambra 2024 tetsy amin'ny tranoben'ny kolontsaina Mahajanga. Sary tapaka roa karapanondro ho an'ny ampitaona ary kopinaterahana kosa ho an'ny mbola tsy ampitaona. Ireo no notakiana tamin'ny mpikambana nandritra ny fizarana ny badra io. Teo no eo ihany moa no nametahana ny sary sy namenona ny anarana tao amin'ilay badra tsirairay. Mijanona ho pirofo ao amin'ny biro mpitantana kosa ny sary tapaka anankiray. Fomba fiasa vaovao ialana amin'ny savorivory isaka ny misy asa ataon'ny fikambanana asa anaty famigidraka izao. Mahazo tombontsoa amin'izay hetsika sosialy rehetra ataon'ny fikambanana asa anaty famigidraka araka izany ireto nahazo ny badra ireto. Araka ny efa haitsika moa hoe ny association asa anaty famigidraka dia mibana tanteraka amin'ny fanaovana ny asa soa sy ny asa sosialy dia nilamina satria izay rehefa mizara zavatra dia misy foana ny mpikambana tsisy bajy dia misy foana ny mpikambana hoe rehefa mizara zavatra dia misy tsy fantatra mihitsy hoe ty anatin'ilay mpikambana sa tsy anatiny dia nasiana zany le bajy mba ahafantarina hoe tena reto ny olona ao anatin'izany association asa anaty famigidraka zany mba ilamina zany rehefa misy fizarana zavatra atao amin'izany association zany satria ny mpikambana ny tena mahazo tombotsoa amin'izay. Ho avy zao ny événement, ho avy ny 25 Desambra fety Noely, ho avy ny 31 fitsenana ny taom-baovao zany hoe ny réveillon dia misy zany ny hetsika izay ataonay zany hoe ny hetsika izay omena andreo mpikambana ireo. Miisa arivo mahery ny mpikambana ao amin'ny asa anaty famigidraka hatramin'ny fotoanany orenany. Samy nomena badra avokoa ireo mpikambana rehetra ireo. Mifototra indrindra amin'ny fanampiana ny mpiarabelona sy ny asa sosialy moa no antom-pijoroan'ity fikambanana ity. Araka ny fivoriana général-ny membre de bureau fiaraha-misakafo tamin'ny hôtel complexe dia tonga zany ny fotoana n'androany izay mifampitoananay miaraka amin'ireo mpikambana ao anatin'ny association asa anaty famigidraka zany hoe n'androany zany izaranay an'ireo bajy ho an'ireo mpikambana jiaby izay hoe nentanay tao amin'ny média, nentanay ihany koa tany amin'ny Facebook dia tonga zany ireo amin'izao fotoana izao hitondra ny sary tapaka roa ho an'izay efa ampitaona, eo ihany koa ho an'izay tsy ampitaona nitondra kopy tamin'ity n'androany ity. Zany hoe miankina amin'io bajy io zany no anaovanay hetsika manaraka zany hoe rehefa mahazo bajy io zany ny mpikambana io zany toy ny karapanondro ho an'ny mpikambana zany. Saripady ary tokony ajaina tsara ireny badra ireny ho an'ny mpikambana satria hiasa mafy isaka ny misy ny hetsika ataon'ny fikambanana asa anaty famigidraka. Dia manentana hetsika jiaby izay efa nahazo badra androany zany mba hoe hoadratsika tsara zany io badra io mba hoadratsika tahakany hoe zany hoe tahakany hoe zany karapanondrotsika reny satria moko zany maziny badra iny zany no mahoe zany hoe atsikatsika atao amin'ny association asa anaty famigidraka dia miraro soatsika rehetrarehetra. Zay zany faly dia faly zay nahazo an'ilay bady satria zao zany zay vao hainay fa tena mpikambana amin'ny asa anaty ka misaotra azy zay. Dia mbola manampy amin'ilay teny ravaroka tiany zao zany zay vao tena mpikambana amin'ny asa anaty fa teo zay dia ohatran'ny olona tsy ao anatiny mihitsy satria maro ilay olona mpikambana dia ohatran'ny miala maina fotsiny zay rehefa misy ny zavatra zarainy fa amin'izao zay dia misaotra anazy zay dia misaotra ny tompona andraikitra rehetrarehetra izay nikarakaranay fa tsy nanary anay tokoa rehefa mbola matsiaro anay. Misaotra indrindra tompo. Amin'ny 17 ny volana Desambra izao, andro zoma io, no fotoana miaraka amin'ny mpikambana rehetra izay nahazo ny badra anaovana ny hetsika fizarana kilalao ho an'ity volana Desambra ity. Izay misy badra ihany no mahazo amin'izany. Fomba fanatsarana trano ny fitantanana ny fikambanana asa anaty famigidraka moa no tanjona amin'izao fampiovarana izao. Hoezahana hitarina manerana ny Madagasikara ny fikambanana asa anaty famigidraka amin'ny taona 2024. Ifototra tanteraka eo amin'ny sehatry ny asa sosialy sy ny fanampiana ny mpiarabelona no tanjon'ny fikambanana fa tsy manao politika velively. Mbola mipetraka hatrany ilay teny filamatry ny fikambanana manao hoe atsika jiaby toujours avec famigidraka.